Kolo FM manolotra ho anao. Mafana Tantara nosoratany Tokosirara Rabemanantsoa na Itokina. Ovelomin'ny tapaporoana Christophe Rabearimanana miaraka amin'ny Nirina Louise Ravelosoa ary ny Volatiana Rajoelsoa. mandray ny feo hafatra Andrenarivo. Nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero. Tompona andraikitra sy mpana Totosa tapaporoana. Mahelako ny herinahity aza. Efa ho 4 minitra vera angano banda miandro teto. Iny mivoaka miaraka amin'ny namany iny kosa kaika. Resaka amin'izany ilatso tapotra. Tena miala tsiny le tsy fataraikireky vao tafavoaka tao a. Hitan'ilay ihany no vehivavy rehefa tafahoan'izayko. Tsy maninona re zany fa hitsenanao mihitsy koa nge ny antondiako aty. Tsy fizana tokoa ve aloha ny malalako e. Anakanako taksi mantsy. Tsy maninona na mandeha tongotra azy sika e. Amin'izay koa mba manam-potoana iresadresahana. Ka mba nanahoana raha hono ny kotra natao e. Efa mizatra tsikelikely aka. Ny kotra raha teo mafy tsara ny asany. Dia tsy korosy maraina toy ny taloha eny amin'le toerana ny aonantsika voalohany intsony tokoa zany ianao tia. Efa reny kosa very marika no nazo ateny dia mbola hiverina eny ihany a. Fa aka tsy fantatro tsony aza nge izay mety nanaovan'lejy lambo tena ateny raha tsy teo ela e. Tamin'le lananavitra iny. Izay no antony nanapahako-kevitra niditra salle de fitness mihitsy. Ao mba misy vehivavy maromaro liana amin'ny fitaizam-batana toa e. Sady saika mitovitovy taona amiko daholo. Saingy efa reny mpianakaviana ny ankamaroany. Zaho koa tia vatoko boribory hatramin'izao. Saza miteny an'izany re. Mbola afaka miteraka tsara nge ianao amin'izao taona amin'izao e. Tsika raha teo moa efa iroso amin'ny raharaham-panambadiana amin'izay. Mba efa nandinika tsara n'izany zavatra lazainao izany tokoa ianao marika. Tsy azo sakanana mihitsy nge ho any tondromolotry ny fiarahamonina raha iroso amin'izany tokoa sika. Tsy afeniko anao aza fa ianao foana nge no ataon'ireo namako ireo resaka amin'ny salle de fitness eo e. Ay ve misy an'izany koa e. Dia hoe ahoana ho izy ireo ka? Lazainy zareo fa toy ny zanako ny ianao e. Tombotsoa fotsiny no iarahanao amiko sy ny sisa e. Mangony fotsiny ho any lasako dia reny efa nitantaraiko taminao re. Ngamo safidin'ny olona iray no mativaly. Sady inona no tokony hiasanao saina amin'izay vavan'ny olona any e. Tsika ihany rehefa tianao dia ampy aza e. Tsy haitoaina ny fitiavako anao romarika. Enona dia zandriko lavitra be amin'ny taona azy ianao fa ny anao no tsy haiko. Atahorako io rehefa delatry ny fotoana. Io ndray ianao ry nahady ady izy toerana ny ianao raha izany e. Esory ao an-tsainao mihitsy zany ka. Tena tianao matombola eto anilanao hatramin'izao ora iresantsika izao. Raha sitrako koa dia aza veriny intsony zany resaka izany ka. Eny ary azafady raha toka nahatezitra ny lahy. Resa lahatra ankehitriny fa tena dia marika raha ny fandrenesako ny fomba firesany teo. Afaka mandry voany vato zany rezo na dia. Madame Nadianga amin'izany nateriny fiara izany. Ary ariva be foana izy tatoato fotafota. Kanefa ho any amin'ny salle de fitness ny voany tamin'ny maraina teo. Izy koa aloha tsy manaikisitra mihitsy e. Zay fa mamoa varavarana. Ary aleo moa dia safaina rehefa tafiditra eo. Bonsoir madame.
Ay, verondro e. Bonsoir. Ary izy mama? Ao ambony ao ihany izy ka. Ambany loranam-boankazo eo kely angeretsy azafady. Maina be izany ny tendako. Vetivety fotsiny ary e. Ary madama ho tatoaty izay tsy kariko miramira ny endrika izany foana e. Ndre kosa dia mahita lazaina. Hitako. Zao ary sika moa efa salan'ny hoe fianakaviana ray ihany ato ka tsy haiko izao tokony tsy hitenenako an'izany amindry e. Miainao madama ray e. Zao ary tsy izany ho aretsy fa izy tovolahy miaraka amiko izay ihany a. Ary tena fiarahana matotrako tokoa izany tantarako amin'ilay izany. Ay moa izany izy io. Dia hanambady amin'izay izany madama raha azoko tsara. Tiary aloha ilay ranom-boankazo e. Misaotra e. Tsy ho ela tokoa izay dia hiroso amin'ny raharaha. Noho izany dia hanomboka hipetraka ato amintsika izy atsoatsy a. Ny trano raha teo moa malalaka. Tsy ho saritsary madama intsony amin'izay fa tena madama misy ramose amin'izay. Mba mahita lazaina koa ny tia madama ty e. Dia arabaina aloha izanyko. Tsara vitana ihany aloha izany ramose nahazo amin'ny madama izany e. Tsara tarena eo tia madama ty. Rondro ty koa be filasaka. Hitako. Tao tsy androko izany izay fankalalana amin'izany ramose amin'ny madama izany. Mino izao fa bogosy izao e. Tovolahy sady taviny izany ny volony a. Ndrio azy atahorako ho tara mihitsy raha sendra mahita azy ko. Aiza kosa ary madama. Ny anarany ary ve fa hoe olo tia madama dia mbola vazivazy fotsiny ahika. Mahatoky andria tovolahy mantsy ho iaho teo satria tena mbola tanora marika. Ay marika ny anarany. Ary rony tokoa e. Rondro ty marina ve mba manan'olo tiana e. Mba manao sipa ve ho aho araka ny fitenenareo azy. Tsy haiko aloha raha marina na tsy ilay resaka reko momba andrisy rahaboana mpivary mangidy e. Madama ty koa tao mahampomeko. Iza indray zao ny tantaran'izany tany amin'ny madama tany ka. Zaza mbola tsy nieritreritra n'izany sipasipa izany kely akory na farafety azako. Tsy hitako izay tokony mamaiky amin'izany. Iaho koa rondro dia mody faneo e. Tovavy be efa 20 taona tokoa ve dia mbola tsy manan'olo tiana ihany. Tena marina angeo azy andro madama e. Tena mba hoe Eritrerety ihany sao taraiky eo e. Ndeha hiakatra anao dosy aloha dia akaina kely eo rondro a. Tonga dia mba atero ny sakafonay sy mama rehefa avy eo rehefa vonona. Eny madama. Sery madama e. Manoatra ny oleny tovavy kely vao samba manao sipreny izany fomba firesana. Eny marina ihany ny azy. Salova manambady toy izay izany toka tena mandrakizay eto. Tena me mahazo toana ihany. Le modely nomeko azy kosa le nanaovan'ilay mpanefen'ilay famantaranandro soa ihany koa fa vitany ara-potoana ilay izy. Efa rapitso mantsy ny aniversera marika. Mieny kosa fa ho tiany famantaranandro vola vitsivitsy-panana. Izy koa mantsy toa tsy dia mba manana zavatra saribedy mihitsy fa tsotsotra kely izay. Elo amin'izay ody fa efa amin'izay fotoana niodiko tena natadia tsena kely izay. Otri ary adiniko ampivarotanao angamba n'ilay satroka teo fa toa tsy tia andoha kokoa. Aloha iverenanao. Mba mitandrema ihany madama. Raha nisy kely izany dia nifandoana teto tsikako. Tena miala tsiny ramose a. Izaho koa moa tsy nijery tsara fa tonga dia niverina tandokako. Tsy misy tsiny rehefa mijereva tsara ihany amin'ny manaraka. Fa tsy ny koa ve ianao raha tsy mahadiso Nicolas? Izy indrindra ka mon père Nicolas. Fa na diavy ety e. Ely zany marina.
Ay, ianao koa lasa nipetraka taty Antananarivo. Tena ela tokoa. Efa ela ihany raha nahitaty ka. Ary Nicolas koa tsy miovy tanora lalanda. Aiza kosa na ianao koa aza angery tsy dia niova firy fa inona aloha ny vaovao nandritra an'izay fotoana ela tsy niona an'izay firy zao ny ankizy. Mba miangatra ianao. Vatiko boribory tsy mbola manana na iray aza. Manana finoana ary na dia fa tsy ho ela ianao dia anana. Ho gaga aza ianao amin'izay fotoana izay. Tsy azoko koa izany lazain'ny Nicolas izany. Izany ary ny an'i Nicolas ka ny zanako ve? Maro be ny zanako ka efa ho ampolony izy zao aho. Amapolony? Tsy izany rehefa nanangana kanina atao hitaizana zazak'amboto izay ahy somary misitaka kely ny renivohitra no misy an'ilay izy. Ireo zazabe azoko ireo no zanako amin'ny mampirehetra. Mahafinaritra kosa izanyko. Pretra? Ay tokoa moa ianao teo nilaza hoe mon père Nicolas. Hita taratra amin'ilay lobaka anaovanao tokoa ka izany varenako. Nga tsy tanteraka ihany ilay solona anarana ny tsontson'ny ankizy tany am-pianarana fahiny. Tadidiko tokoa ireny dia. Toa tsapako miramirana ery izany ny foko tafahoana taminao. So tokoa aloha ianao mbola maika tanako ela miresaka fotsiny eto. Misy fotoana vojeko tokoa fa mbola tsy tara akorika. Fanaraha-maso kosa isa nataoko fa le olona tsy diako efa azo atao hoe salama. Salama? Fangako ianao mitsaboka. Tsy dia tena hoe mpitsabo fa manampy ny olona arak'izay azoko atao fotsiny amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana natolotry ny paharantsika ahy. Marina tokoa izany. Fa zao aloha ino tsy maintsy saraka eto angamba ny lalantsika fa ty misy carte de visite ahitanao ny laratarobiako. Raha toa ka misy ilana ho ahy dia atsoy ahy. Ndaso. Ty. Eny ary mon père, andefasako message fotsiny angamba ianao rehefa avy eo mba ahafahanao mahazo ny larako. Mety zay ka. Mahazo toa amin'ny asan'ny tompo ry mon père. Mahazo tokoa ianao dia mandram-piona tahin'ny tompo. Aime-vous l'avance hatramy 10 minutes AGH eo no tsindriony dièse 111 étoile 1 dièse. Banque Cara miasa ny aime-vous l'avance Béani Madagascar. Il est 18h15. Eo amin'izany tovolahy izany ry mandany fotoana eo ampototry ny fitaratra io. Eny ry mama. Akalaza ny anniversaire ny toeram-pandizany iray izay mantsy zahay. Androany koa nge izay vao mba miaingy toy izao rehefa andeha eo aminy. Hatramin'izay mantsy fitafy tsotsotra asehoko azy amin'izay fa vehivavy manana maha izy azy tompona orinasa lehibe any amin'ny faritra. Dia nino tokoa ve ndrefa tsy mbola fantany izany ka? Efa hoe tsy mbola ho androany izany vao ampahalalako azy. Tovolahy tsotra nge ho ahy izy tsy niarenako izany no antony niarahany tamiko fa tena fitiavana. Dia nareo roa kely ihany izany no any? Misy namana vitsivitsy ka. Fa makalaza ny fahafirotonany tokoa moa izany izy izany. Neny tiako koa toa beadikadina ka manoatra ny olona mbola reny tovavy kely tsy ampy taona ireny. Ka mba tiako fantatra kosako. 17 taona androany izy ry mama. Firy tsara hoe ry Nadia. Ay ve ka melanelana lavitra be toy izany ny taonanareo e? Ny vehivavy indray izany ny zokony. Io indray mama. Andeha hidina hijery ny asan'ilay ranganona nampikarakaraiko zaridainao aloha vetivety. Rehefa malalaka toy izany andresaka. Hiravaka ny sasany amin'reto firavaka neny be reto angamba ry mama. Zay tandrifa mety eo atao e. Aleo aloha alaina ilay sary bakoly misy mifanalahidin'ity vata kely ity anokafana azy.
Nahita atao koa angeriny eny be nanao anompony izy no anapo hoe le fanalahity kely mampanino an'ity saribakoly ty mitsatoka eo an-damosiny ato no any fanalahity mahasokatra n'ity vatakely feno firavaka ty. Izy no anapo hoe fanalahity kely mampanino an'ity saribakoly ty mitsatoka ato an-damosiny ty ihany ny fanalahity mahasokatra n'ity vatakely feno firavaka ty. Zay fa ny vo dia izy amrehetra zany zao no mety kokoa amin'ity roby anaovako ity. Ty rojo volamena misy vato mangamanga ty kosa angamba ka miady tsara ny loko amin'izay a. Ny olana amin'ny fotsiny zao dia ty sarotra hidiana beko sa aleo avady fotsiny amin'izay mora foana no manidy azy. Zay kosa kay mamaka mba ampio kely ange zary mama anidy an'ity rojo ty a. Mama hoa ary mama nala be koa ange zany tanandro mamy zany e. Ino zany zavatra vaky zandry na dia ry toy ilozandry mivaroarika eo ambody fitaratra eo fotsiny na dia hoa fa zay tokoa ve mama vao niakatra taty e. Ry inona koa zany fanontaniany zany io za hitandry vao miditra io fa nisy inona e. Ka nisy olona niditra teo dia nasaiko nanidy an'ity rojo ty fa no iveriko fa imamy e. Ka hitanana mainty be zay nitazako tao akatoka. Rehefa za nitraka tapoka nijery tamin'ny fitaratra iny taitra tapoka dia zay no navoadonany io fitaratra boribory vaky eo ambony eo io. Olona eno a olona izy sarondro nefa izy aza ny fanena tamiko tao an-dakozia tamin'izany dia hiakatra teoko. Natahotra vetivety teo mihitsy amarina. Inona koa ny tokony hampatahotra ndry? Itsika telo mirahavavy nianaka ihany ange zao no atao trano e. Le ranganika arakara zaridaina teo azy efa lasa nody. Ka io izy zao io hita mama mihidy tsara io ko kanefa fantatry mama tsara fa sarotra hidiana be ty rojo ray ity. To mahagaga tokoa no andeha hidina amin'izay aloha fa efa ho tonga ao koa zay ngiara-milo saferaka. Iny metiny iny madama ary mengo fatratra erika izy zany e. Indray hoe azafaina manjamanja eringe madama zany e. Ny tare tsara haingo iry ny bika amin'izany mivoaka tsara ao anatin'le robe lava manara-bata. Rondro dia koa mba mampime tsy hoe aza ve zao zay olona mahita amin'izao paosiko zao hoe raha matoa efa antitra nefa mbola manenjika ny adijon'ny tovovavy kely ihany. Dizy kosa le hoe antitra e. Madama za ampitay anamiko toy ireny hoe zoko vavy tsy mifakaiza taona amiko ireny. Aiza kosa marina angeo azy zany e. Efa izay ngamba raha mily chauffeur e. Izy mety zay ka efa tonga tokoa mantsy ny orano lazaiko taminy. Zay ara aloha rondo fa lasa vetivety eny ary dia ono isana sakafo hariva ve zany madama sa ahoana? Tonga zay sazandry ihany sy mama ihany re karakaraina fa zay mantsy any amin'ny restaurant no isakafo. Eny ary madama sery madame Nadia e. Nefa sy aleo ve manambary toy izay hijanao toka-tena mandrakizay eto e. Ny tena efa me mahazo taona ihany nefa tsy mananjanaka andiny. Atao aiza fotsiny reto arembe.
ka nanahoana rehetra ny fety tany to maraina mihitsy matindry vao tafotiko. Tena nafinaritra ry mama. Fa ahoana marina moa zany ny aminareoreo e. Ahoana amin'ny ahoana fa tsy azoko. Fa ho dindry fanina ve sa za mihitsy no ampatsiahandrian'le izy e. Tsy aleo ve tsy mba lehilahy mitovitovy taona na zokindrino erahana sy vadiana fa tsy tontovolahy kely zandrindry amam-polo taona mahery to. Io ndray ny mama. Maninona ka izy anambady aza ve tsy mametrakolana dia za ndray no andahy. Fa nga efa nilaza ny anambady endry mihitsy izy ka. Ohatray izy aza nge efa ela no nanam-panerena ny ampiakatra fa zany mbola ny salasala ry mama e. Mbola ny zato etra azy amantsy nandritra an'izay fotoana izay. Ay ve zara mama koa aza ve mba mifanojo tamina lehilahy tena tia sy vonina ny abakatra ho vady fa tsy reny lehilahy adalam-bola na efa vadin'olona toy ny taloha reny. Zara teo efa intelo be zao no maty vady kanefa na zazaray aza tsy mbola nanana. Za nefa ty miavoko taona ihany. Na dia izany azako dia efa nampahafantarindry azy ve hoe efa maty vady ny telindry io. Efa nilazaiko taminy hoe efa maty vady fa tsy nilazaiko taminy kosa aloha hoe efa intelo mitony. Sady tsy hitako tsongotsonga izay tokony hampatahotra amin'izany e. Ny fomba rehetrarehetra nasain'ilay mpitaizantsika iny natao mba hampiala an'ilay mafanatratra. Efa mitanterahantsika tsakasy andavany avokoa. Raha tsy zany no mantsy dia mety hanambady fampitony zay vao tsy maty vady intsony. Sa ve mama tsy mba maika nihitaiza zafikely amin'izay e. Ny atahorako nge rehetra dia hoe ahoana so sanatria ahiratra amin'ny masom-panany rehefa ny orianany raha to mahita vehivavy tanora mindry izy dia eo ndry ny raisiny. Ny mama koa zany dia tonga dia ny lafiratsy ny zavatra foana ny jerena. Asa loko poa na misaraka amiko azy izy sika ne manany ampy na zaza firy aza ny tonga eo dia vita foana. Diso manamaivana zavatra loatra raha indry tika. Tsy tadidin'ny mama koa angamo fa za zany efa tapa-kevitry ny anao mère célibataire taoriana ny nahafatesamborenao tapika iny. Fa hay moa nanomana surprise voany fiainana dia iny zany nampifanojony tamin'ny marika iny indray. Hiterateraka fotsiny aza saika ataoko vo maika amina oritiana amin'ny herinandro ihany azy izy dia hanomboka hipetraka atao amintsika. Ny ariko rehefa izay ve moa ny tandrifa mampety ny fiainandry maninony. Andeha hidina aloha fa efa naona be koa zany ka misy gâteau kely izay mantsy hoe nampidirika eo amin'ny frigo ao. Otry ay verondro ty efa eto ambaravarana eto e. Ie saika ilaza fotsiny aho hoe efa vonona ny sakafo any ambany ka. Ay efa saika hidina henana ody ambavafo mihitsy zao za io. Naterany fiara zany gambo madamo. Etsiriako efa eto ambaravarakely eto. Reo tokoa mifampisakambony ery reto izy. Mahatsiravina. Mandrosolesy zao no atao aminay. Androzy tokoa moa zany ko. Ay efa tonga dramelo sady kosa ny entanaoko. Rondro avy kely aloha aty e. Zay madamo. Why? Manahoana amin'izay? Manahoana Rondro? Izy Rondro no Ramse Marka. Dia izy indray ry Marka ny Rondro mpanampinay ato trano. Ay faly mahafantatra amin'ny Rondro. Dia za koa toraka zatra amin'izay dia tonga dia arosoy amin'izay ny sakafo ry Rondro Eny madamo. Za aloha dia hiantso amin'ny mama any ambony.
iloza kely vetivety alohanao ry Marika. Za koa ngamba andeha kely ho any an-dakozia fa tokony efa bataina izay le loko. Leo koa zany anaraka ny rondro any an-dakozia za ve dia hijanona rereto fotsiny. Manina nefa raha mipetraka eo ihany sa andao ary. Manentoento iry ange zany fofokendon'ny rondro zany Ianao tiako mampomeka. Neferiko fa ilazy. Hitako. Fa sao tokoa ry Marika. Hoe ahoana? Mba tandrotandro eo miany fetsika. Indrindra rehefa eo masony madama. So mantsy. Ay ve Marika ty an-dakozia ty e. Zaho mantsy gaga hoe lasaiza vetivety teo. Mba jerijery kely ny ato an-trano ry ary na dia. Ay avy amin'izay ary ty fa efa ao mamy. Dia irondro rery ve zany zao no hitaonany reto sakafo maro be reto. Sao dia mila fanampiana kosa e. Tsy maninona rehefa ataoniko miadana eo sady asa efa mahazatra koa nge zany e. Aleo aloha na rotra resaka Marika amin'izao madama mbola manao pisiny izao. Ary lasaiza tokoa moa izy tao. Zany mijery tele eo amin'ny salon zany kosa angamba ka. Ngara amin'izay Marika tsy nanao pisiny niaraka tamin'ny madama. Efa nandresy lahatra ihany na diady io fa za mihitsy tsy mahazotiko. Aleoko aloha mijerijery film mipetra hetsy rondro fa inona ary tia mijorojoro fotsiny ty e. Sady ny raharaha koa efa milamindamina daholo ka. Ka ahoana amin'izay ny fahitany ramose Marika ny aty aminay. Mahafinaritra. Tena mahafinaritra ka. Tena marina le lazainao hoe mpanefoefo ry zareo reto mahagagaza no mbola mijenona dia salle de fitness fa tsy tonga dia nividy fitaovana dia aty an-trano ihany no manao fanatanjahantena. Ka le mivoaboaka any mihitsy angeny mahafinaritra azy e. Izay tokoa mba mifoka rivotra madio vao maraina hono e. Efa ato foana koa mantsy ny andro toko-piainako. Zay aloha e. Raha tsy nivoaka matetika tany tokoa nga izy ozy ianao nisy nanatanterahana andreny tetika asampionana sy ampifankahitananareo reny ka. Zay aloha e. Ary hatreto aloha dia azo atao hoe mandeha tsaka sy andavany daholo mitetika rehetra. Ny rarahana indray izao nodingana manaraka. Izay efa ho tanterahana tsoela. Tena mahay aloha elahy e. Zany tsy mihay zavatra hafa mihitsy ny fandiniako azy miaraka nandritra izay fotoana nipetrahany lahatato izay. Mana-talenta ngeo azo bandy izao e. Sady vehivavy izy akoho moa ny tsoroboka amin'izao bogosy ity atsika izao e. Ese koa elahy dia midoka tena tao papelika eo. Nanomboka niaraka taminy azy ange elahy vao lasa nahazo aina tsara fitafy oatra izao. Atao ahoana ary le olo tiako taloha koa tsy mba nahavatra ny karakara firika. Fa hatramin'ny oviana indray lasa olo tianao taloha ka. Vazivazy reny iny e. Sao ianao tezitra eo lasa jombily tokoa moa zany tia ny olo tianaoko. Dia inady ihany mamasosy. Aiza kosa dia hoe jombily hoe madamina diangy etsy dia tena hoe antitra be manakory e. Mbola mitana tsara izy iny raha oharina amin'ireny vehivavy mitovy fotoana amin'ireny. Izay koa ilay ilazako anao matetika hoe soki riska gainy e. Tsy miriska ho ainy. Hanika nafoina ohatra amin'ny olo tiana ho an'ny mpampiasa anao. Aiza koa dia hoe nafoy e. Elange eo foana e.
dia izaho ala izay fomba azoantsika any ireny aloha ny atao dia avy antsika mipitsika na izy mihitsy aza moa ny apitsika maninony izany ve dia tsy ho vita lahy dia ahoana nefa raha zandray no maty voalohany eto ka raha ny fitantaranao manko dia hoe karazan'olona tsy mahavanim-bady na irony antsoina hoe mafana tratro roa ny tiana adiana tiako. Mbola matahotra an'izany foana izany alahy ty efa hoe tsy vao indray ry zareo ny reko ny resaka fa nanantona mpitaizana lana le mafana tratra matoa izy vonona ny anambady indray aty aoriana dia resy lahatra izy izany fa mandaitra le izy dia tena sura amin'izany tokoa ve aloha ianao tia eno za mihitsy aza nasain'ny karakara an'le izy tamin'izaiko fantatro tsara ny asan'io zavatra nasain'ny karakaraiko na dia tsy nilazainy tamiko aza sady efa ety atsasadalana indray very marika vao hinotra eny efa lasa lavitra ihany tsika izao ka tsy maintsy hotody hatramin'ny farany efa mitapa-bolana ihany koa no natanterahana ny raharahana mba zay ay ary aleo ajanona amin'izay ny resaka fa reko nisy olona miakatra izany ka zay no nahavitan'ny raharahana sy naty tsy misy mahatsikaritra ny zavatra hafahafa mihitsy ry zareo hatreto satria na ny fiatsiko rehetra aza lasa mandeha ho azy fahasambarana tsy misy toy izany koa moa no iainako miaraka aminadiako zaho aty sady ny aina azo ainy ery satria tsy miasa saina na amin'inona na amin'inona kanefa dia mihinan-kanina matsiro isan'andro sakafo karakaraina rondro ahoana marina moa izany ny amboko sy rondro ty tena saika diniko tanteraka ny fisiny dia ho tanterahana tokoa ve nitetika efa nomanina hatramin'izay sa ahoana lasa zeren'ny telengy raha misay marika izany ay rondro tsy dia mahaliana koa ilay izy ny tena marina ny vaovao entinao inona fa tsy ny fanembonana anao moa fanembonana ahoana moa fa tsy azoko izany koa ve dia tsy azony lahy tena ngomalangy eo aza toa tsy mba tsapany lahy mihitsy izany ka inona raha hoe rondro no ataoko hoe tsy ho traingo etiny na fenina rehetra raha tratranina diamanao fietsika hafahafa etsika ay mba hitetavevitra moa mba ahafahantsika sela misitaka kely ka na ampisitaka andry madamo reny sarotra be re zany rondro ny olana mantsy dia ity tsy maintsy misy mijanona foana ny ray amin'izy mianaka matetika dia tsy misy fotoana ahafahako mikovoka mihitsy marina raha tsy za tompony indray ty ny miafiko aza malahelo toy moa ao fa tsy maintsy hitady hevitra arany napidina ty saribakoly ty eto sady amin'izay mipetraka tsara eto amin'le kanape voavy nipetrahako teo mihitsy le izy mahagaga aleo aloha alaina dia averiny ery amin'ny toerany fa tsy dray ary mba ratsy tareko nge zany saribakolondry nady azy zany
trony veranga dia hita tao haingo-trano. Ty ve tsy hampanonofo ratsy. Ny volony vaky tampona misaritaka be. Ny masony amin'izany mivandravandra mampatahotra. Ty molony mitsiky tsy ravo hafahafa izany. Ary tao variana be eo marika mandinika an'iny saribakoliana e. Ve no malalako ihany e. Mba gaga fotsiny amin'ity haingo-tranonareo tiako. Haingo-tranontsika hoe ka ahoana amin'ny fandinihan'la azy mahafatifaty kely e. Hitako tao saikatra be ihany ala namaly ateo e. Aza manafa na izaho koa aza nge mahita hoe ratsy tarehy be iny saribakoliana e. Tamin'izaho mbola kely izany moa dia natahotra fa diranovana an'iny mihitsy. Rehefa hitako matetika ilay izy dia toa zatra ho azy teny ihany ny saiko. Tamin'ny ianao mbola kely? Eny e, efa tranainy tokoa aloha raha ny fandiniako an'izy ity a. Ie, efa mampolo taona ny maromaro mihitsy azo no misy ny saribakoliana tato amin'ny fianakavianay. Tsy azoko. Tato amin'ny fianakavianareo ahoana? Sao andriny beko antsoina hoe razana bololo izay izy iny. Reny be mama moa zany raha ny tena marina kokoa e. Fa apasy isaky ny génération ray. Rehefa feny 20 taona ny tovavy ato amin'ny fianakaviana, i mamy zao no nomeny reny beko an'iny dia anjara ndray avy eo no manome azy. Mba miavaka kely koa nge zany fomba ny fianakavianareo zany e. Fa inona hono ny tena tanjona amin'izany? Sa mba karazana fahatsiarovana fotsiny? Karazarazany. Ianao moa ve efa vady ka tsy hana fiainana intsony? Tsy azoko. Zao le fanalahidy kely eo amin'ny lamosiny saribakoliana ihany nge ny fanalahidy mampisokatra ny vatakely feno firavaka sarobidy ato e. Izay firavaka volamena ny akamaroany. Anisan'ny firavaka tao anatiny io reny peratra nampiasaina tamin'ny mariazintsika ireny. Ay ve tsy haingony fotsiny izany fanalahidy kely io? Ary mafesorina be nge izy zany Misy fomba manokana fisotanana azy mihitsy ka zahay ihany mahay azy. Fa raha toa ka ahodina imbetsaka indray io fanalahidy eo amin'ny lamosiny io dia misy vokerakely izay mandeha eo. Ao tokoa iandramana. Hafa kely mihitsy ka. Tena marani-tsaina le reny be anao. Izy aloha dia izay e. Na zavatra be dia be hafa tsy takatra ny saina ihany koa aza hono izy hoe mamako. Tsy ny vehivavy rehetra ny fianakavianareo ange zany no omena azy ity raha azoko tsara e. Fa nahoana moa? Ohatra hoe ny rahavavy mama zany tsy nahazo satria nomeny reny be anao any raha ely reninao le izy. Ka vavy tokana foana nge ny ato amin'ny fianakavianay hatramin'izay e. Za zao vavy tokana. I mama sy ny reny beko ihany koa toraka izany. Tsy nanana raita-pona iray aza. Ilay reny be any mama tompony ihany zao no nanana ary maro be mihitsy ry zareo. Hafa kely indray izy zany le vavy tokana ve midika hoe tokana fa manana nadasa, tokana tsy misy raita-po mihitsy. Tena hoe vavy tokana arabaky teny ka tsy manana raita-po. Dia tsy mbola nisy zazalahy teraka mihitsy zany tamin'ny fianakavianareo nandritra an'izay taona ny fandimby izay raha azoko tsara? Nisy ka. Fa toa hoe teraka andro vitsivitsy hono dia maty. Raha ny tantara mama. Tsy hay hoe maninona. Efa nanana zokolahy nge hono ahy e. Fa toy izay nilazaiko anao teo izay no nahazo azy.
mpalahelo indray izany ka marina ho dia nareo ve tsy mba nantany tena mihitsy hoe maninona no mitranga izany rehetrarehetra izany hoe sao mba misy antony manokana? Efa ela mihitsy no nanontany tena momba an'izany fa tsy mbola nahita valiny mazava aloha hatramin'izao. Anao angamba izany finday maneno izany izy mitika. Ilay ramosena-pitantanana ny orinasantsika ny Tamatavy rery marika ny antsy teo misy olana goavana ilana ny fanapahan-kevitra miaraka amin'ireo mpiray ombinatoka hono ihany ka noho izany dia tsy maintsy midina ny toerana. Resaka tsy vita telefonina mantsy le izy dia ahoana izany? Roviana izany ianao no tokony makany? Farafahatarany amin'ny faran'ity herinandro ity. Maninona tokoa moa izany raha mba miaraka amiko any alahy mba miova rivotra kely koa amin'izay. Mama maty izao fantatro fa andeha tsy hijanona eto izany iny tsika ngeka voatahoarinana havitanina raha tsika ny tany dia maninona amin'ity koa nge lamba afaka toritoriko an'ilay orinasa any raha hifindrany ihany mako sika dia tsy maintsy ampianarina fitantanana lahy. Ilay mivezivezy toy izao mantsy ny tena manahirana. Aleo mihitsy aloha hijanona midirina adiaka sady avela tsisy olona eto ve izany ny tanàny Tsy misy olona ahoana koa ary raha ndry mpivady mpiandro tanàna koa nge manome toky io rondro koa mbola eo raha tsy hoe hodika ilay any ambanivohitra nga izy. dia tena tsy haiko mihitsy rery malala fa tena tsy mahazoto mihitsy aloha amin'ity ndray mitoraka ity ka aleo mba namany amin'ny manaraka re eny ary rehefa izay ve moa mahafinaritra anao. Tena miala tsiny re nandeha irery madamo ary tsy hiverina raha tsy amin'ny herinandro. Izany hoe manana 5 andro be izao za somary kikalaboana. Esery madamo Nadia andraso aloha tonga dia hiakatra any amin'ny marika. Mety efa miandry ato amin'ny efitrano madamo ato nga misy teo fa sandraiko mikarokaroka zavatra izany. Inona koa ary izany zavazavainy eo izany? Sokafana tamoka ny varavarana sady mody manao feo madama. Inona hoy izany karoa malalaka ato izany Otry ary toa tsy misy olona akory aza ka hiatoko. Isa izany le reko tato teo. Andraikako toa misy tanana mangatsika be nge makampona maso izany fa tananiza koa izany aniza reo marika koa izany manaitra ka. tratrako ny ray aloha ianao tamin'ny inona moa fa tsy saika anaitra indray zao tia ny tratrako. Efa tsy andronao eriny ekarana aty ambony aty. Efa lasa tokoa moa madamako. Tsara lasa ve zareo lasa fa ngaela tsy tia hitaka sa efa nataka ny lahy madamo rondromanitra. Sory ao an-tsainao izany fa tsisy atakaloko anao izany ho andry ange ny antony janonako atsika roa izany ny lampanioko. Ela marina ho antony veriko fa efa tato na reo olona nikarokaroka zavatra tato amantsy teo nefa rehefa nisokafako dia tsy nisy olona akory. Avela ho any ankizy izany ary malala fa ndao atomboka ny lalao ary iny izany zavatra miparasaka izany any ambany anitra ny fandrenesako azy teo inona koa ary ty ataonao rehefa avy eo izany jerena any fa izany ko hoe natao hampiasa saina eo mitoy ny revy.
Mahafinaritra ery nge matory eto ambonin'ny fandriana amin'ny madam'izany. Ka efa amin'le manara-penitra kosa nge io e. Fa zao ary mba aiza marina moa le champagne nafarako tamin'ny rondro teo e. Zay zao sisany tsy ampy dia tonga lafatra ny fiarahana. Ny labozia manodidina fandriana reto fa mirehatra tsara daholo. Ka efa hoe bedy madama amin'iny eo ako. Rehefa misy vahiny tonga ihany inge ato otrany vao mamoaka andreo izy. Fa rondro zany koa ary ahoana e. Efa tompo tanàna nge za ato e. Ary efa tompom-bady ihany koa. Ka amin'ny fomba ahoana no mbola ibedesany a? Lazaiko fotsiny indray izy hoe mba te sotrosotro kely a dia nolaniako e. Endray ariko. Sady mba manafana ny revitsika roa re. Ka izany efa zany akan'le izany an-dakozia. Tsika reto mantsy toa samy tsy manao afa-tsy atin'akanjo tapo-kenatra ako. Iza koa ny ahitanao eo e. Tsika rery nge no atao trano zao e. Aleo ary angalako azy fa tsy. Dia azafady hoe ry Marika, mba ho dia mitodika any akafany lohany tsaro-bakoly izy fa mahasositra be ty fijeriny ka tovinipinitra be mahakamo izany. Manoatra no reny manara-maso izay zavatra ataontsika ireny izy. Esy, ay io saro-bakoly io zany no mahamenatra anao ka mahatonga anao tsy mety miarina teo. Andrasy fa ampidiriko atsy anaty vata sary anaty mihitsy izy fa na za koa aza atao tsy tia maizina am-poziny izy tia mihitsy ka. Enao koa aza kay mba tsy tia azy fa mody manatsafy fotsiny. Lasa aloha. Endao e. Manoatra no rem-pivady fa manao vola tantely ireny. Tsy sanatria kosa aloha hoe mandeha tsy afatavony fa mba manararaotra ny mahatsy eto amin'ny madama fotsiny. Mbola tsy azo tanteraka mantsy ny fandresena. Dia mba ahoana tokoa moa izany raha miverina tamiko eo ry madama ireny. Tsy ato ny raisina. Trainiko daholo mipaika rehetra. Aleo rangala amin'ny masaina. Tolakandro teo very zareo ny lasa dia verina sady fa mba lasa mamanala-tapoka teo koa nge ato amin'ny efitrano madama ato izany. Ny varavarankely anefa mety tsara daholo. Sa tsy mamokatra fahanana sahala amin'ny ampola ny labozia. Oay, izaho kosa manampina amin'ny masoko izany. Tana Marika indray nga amin'ny mangatsika be izany. Ary tsy haiko mihitsy ny karantina. Aza manao sangratsy toy io ry Marika. Mba hiterity tanana ga mamanala be. Ny olona izany efa mangatsika. Esoro Marika. Trikako toa lafa ho be nge izany e. Tsy mba tanan'ny Marika koa izany ka. Hoe tsy sapaina ny sandriny. Sa manao akanjo lava tanana. Marika nefa toa tsy manao ambonin'akanjo. Toa matahotra izany mierika nefa tiako ho fantatra hoe izy sa manao sangratsy amiko izany. Aleo sangratsy edena. Lanitra toa voaherika dia matahola ny labozia. Toy ireny esy mitsoky ireny mihitsy izy tao. Ary nisy mitsoro ato mipandriny io. Toa aloka maintimainty be manodidina mampatahotra fotsiny eo amin'ilay table de nuit. Tsy mantrao fa aiza foana koa ary Marika. Sa nisy manao sangratsy amiko io. Toa aloka maintimainty be manodidina mampatahotra fotsiny ny tasako.
hoe olona misalofina lamba mainty be izany. Losty. Tsy mety mirehatra koa ilay jiro eto amin'ny table de nuit. Fahaizako ary masika. Sa izy io manao sangratsy amiko. Zavatra fanakaka fandrina. Sado migongona hafahafa be nge izany. Randro. Fa izy hoe. Rondro. Fa inona ny antony mampiantsoantso anao eo e? Rondro! Ary toa tsy valinao fa ilozanao mandinika ny tongo-pandriana eo fotsiny. Rondro! Sady amin'izay valoarika toy ireny nahita inona ireny. Marina ratsy. Miazakazaka tsy fidy mihitsy any niakatra taty e. Labozia amin'izany tsy mivonoana daholo. Rondro, fa manino ndry e? Toa tsy ho mitsy ny fahitako an'izany. Rondro Ny zavatra mainty be iny taromary. Tongo-pandriana tao. Fa zavatra mainty be inona? Eo aza tsy misy ninina koriko. Misy zavatra ho atao. Tsy fantatro na olona na inona. Aloka mainty be ahoana koa e. Zaza tamin'ny hiditra teo tsy nahatazana an'izany akory. Ay, tsy ianao marina mantsy ny ailan'ny etrehako teo ka tsy taitra akory ny ianao mime. Raha nisy kely angety saiko latsaka hatramin'izay tsy latsaka mihitsy teo e. Soa ihany asa fa vao narehatra ny jiro dia tsy hita teo izay nalehako. Raha tsy izany angamba dia maty teo aho. Fa inona nefa nahela-pianao tany e? Izany rehefa laha ny andro ny karokaroka ny toerana nampirinanareo antony vera kely misy tongony tony aho. Aika tany ambadika be amin'ny fitoeram-bolia tany ilay iziko. Ka ome vera ray raha izy troko azy e. Feno mihitsy ty verako ty. Fa ianao ve adaly e? Mahery be nge io e? Feno fotsiny ho aho. Raha sao raha losoko afaka ilay izy e. Tsy ireo ange raha tsy tsitsitra mahafinaritra iry ilay izy e. Andrarao aingana re ty verako ty fa tsy lozanao mandinika an'iny eo fotsiny aho. Eto aty ary ianao koa izany dia efa mandodony iry. Zay aoko aloha ny amba hanidinako kely e. Misaotra. Otry nga tsy mba asiana tsinitsinina akory izy ty fa tonga dia goana be fotsiny amin'izao. Zaza teo saika matoko tsinitsinina. Ohatray fa mba verinina koa ary tony e. Na vera azy ety aza ve tsy mbola mafy. Vao andeha handraraka an'ilay champagne dia vaky miparasaka tetỳ an-tanako ilay izy. Tena fambara loso izao ry marika. Marina e. Tena matahotra ka. Toa mandreraka koa izany ka. Engany mba hisy vera ato amin'ny komody ato. Otry ary naverinao tamin'ny toerany indray nga ty saribakoly ty ka. Saribakoly? Fa iza tokoa ny namerina an'io teo? Iza koatra tsika sy ianao e. Tsy misy ianao rery ngeny anto e. Ny fahatahorako an'io aza very marika sahalaninako izany ireny dia davinao mbola hikitika an'io teo. Mba fa hafa koa izao trangan-javatra izao ka. Sady tinionao nge ty endriny. Ie. Vinitra dia vinitra. Manoatra no ireny zava-mananaina manana sy mahay maneho fihetseham-po amin'ny alalan'ny endrika ireny. Manosolo kosa zavatra rehetra izao ka.
aleo mihitsy aloha hitady toromaso fa tsy nijery fotsiny ny azam-pianatra hoe iverenan'ilay zavatra io indray. Tsy mety koa izany ataonao izany Rondro dia avelanao angaina fotsiny eto izany no mibandy. Tsika nge hoa efa ela tsy mba niaraka e. Letye tena mifona lery marika tsy ao mihitsy kosa izany. Dia ifampijerijery fotsiny eto izany tsika ko. Misisiary eto akaiko eto e. Ianao kosa izany manoatra noho ny zazakely. Ariza koa izany manondona amin'ny andro alina ao ambany eo izany e. Asa irandry inona nefa ny antony hitadiavany antsika amin'ity andro alina be ity. Aleo aloha hijerana sy vetivety Rondro. Ianao koa tito tsy mahetsika eto raha izao fahitako anao izao ko. Anaraka ny lako iza koa hijanona rereto. Andao hiaraka ka. Ndao ndray iariko. Andraso aloha na ho an'ity akanjo mandry ity fa mangatsika izany. Toa tsy misy fiantona koa nge izany fandondomany eo izany e. Sady amin'izay mehmafy ihany. Inona koa ary izany ataondrandry izany e. Efa ho avy e. Takizay ny tazanina trery an-davarangana aloha izay vao nidina taty. Izany mahalala raha ry madama no miverina tao. Aleo izay tombadika kely eto ka. Miverina very zareo dia tsy nisy feona fiara teo. Hoy ianao izany mahalalako. 88.8 Boule FM, la radioactive. Otry tsy misy nizanizakory ange ato ivelany ato. Hitako. Ny varavaran-drandry aza to efa mity be daholo ka. Akatony any io dia andao atoroka. Dry ary ohatrany misy misintona koa nge izany varavarana izany e. Maninona? Misy misintona mbola. Jerenao fa tsy mety mihidy e. Asa manao sangratsy eo Tena matotra nge izany e. Jereo fa tsy mety mihidy le izy Ino tokoa. Ary toa misy tanana mainty be mandrazo mangeny varavarana e. Ny rasa marosaka be. Olona fa be. Fa ahoana maro izao e. Matahotra zaza mako. Lagotika. Rancho. Ary izy mijoro ao tokoa nanio marika. Torama toa manao robo mainty mirebareba be. Indray tao romotra mampatahotra. Kazana ihany na dia misarona valo mainty be aza fa izy io e. Maka. Izany mahalala. Izao iverina hiakatra ianary Rondro angany ianao. Manentiketsika nge izany e. Fantonany amin'izay rehefa poka be. Aingana Rondro andao aingana. Mandady miakatra ny tohatra ilay izy angany ianao. Midira ho aingana Rondro mbola atao amin'ny efitrano matamati amin'ny ny afina romarika. Fitadiavina ho aizandray e. Any amin'ny dozy marika poa mafy be mihitsy ny migeza farafarazany. saika tsy tsorotro marina le izy raha nisy kely so ihany fa voahiditsika le varavarana. Andrekako fa misy inona ndray Rondro io serenao nge no mbo fandriny fa misy olona takoko tsy salobona be. fa izy hoe body dia le sarobakoroko tao itsy nisy nametraka etsy ambonin'ny seza itsy sady misy namelako le feokea. Fa inona daholo ny dikan'izao maka. fa efa tafiditra tato alohantsika ve le izy teo e. Raha sotomoko le lamba dia raha tsika mahita eo izay miafinao. Maka
Ndrito tsy misy izaniza kory ato. Famisina indray Marka. Misy mitazona mafy beny. Tongotro ilany rondro. Avy eo ambany fandriana ao ilay izany. Io indray ilay tanana marosaka mainty be. Losy ty Marka. Tena losy. Ilio mafy eo Marka. Zay. Sy fa afaka ka. Afaka. Mandrina ilay izy. Tole raha matombo saroalo mainty teo ihany. Piorokotra be ty izy. Inareo zao. Sila manatona ihany. Andeha tsirika ivoaka iny anaranga. Tsy aliana alalea. Sokola tsy mba tafavoaka rehefa fa hoaikana rondro rondro tia alako koty to mba anaty zavatra ty sady manafina ihany kely izy mijiro ty tapatapaka hafahafa zany mbetika maty mbetika mirehatra aza manatona ianao tsy misy elana ntsony fa mihitsika eto andavarangany eto zany. Ary Marka mba nanao ahoana? Io tazaka eo atavarangana io kay. Ary mboly ho anoloany fanangelay zavatra mainty be ve? Miaraka Marka reso toy marina ka. Marka tandremo! Marka! Ay, ary le nahiko. Tena afaka feny andavarangany Marka. Ny zavatra fa nyemotra moramora ny anaty mainty. Ty manatony ty koa Andre. Mety reny angambo Marka nika teo. Io toko mety reny angana. Losy ty marina. Ohatra be vavany. Vaky hatramin'ny lohany koa angamba fa feno-draha be eto amin'ny rarivatiny anjarany teo. Mitsilinika be andra. Marka wa Varandia vaakany ianao apena tay e. Raranko sary mama. Dia toy izao foana ve ny iainako. Mandina retsy. Dia mivady fampitony tokoa ve zany vao hijanona izao noforatsiko izao e. Efa inefatra atono ny sanany vadiko. Oka ve zay na dia oka izay zany sanako zany. Tsy nandaitra akory zany ilay ody mampanatratrana san'ilay mpitazany karakara iny. Mahery vitana loatra tokoa angambary mama. Alakosy. Raha natao tao ambavadibahitrovy angamba tamin'ny mena vava dia mety voahitaka. Aza miteny toy izany retsy ndria. Efa izay keo angamba retsy ny anjarany a. Tena tsy mazava amiko koa fomba nampianjera azy fotsiny teo e. Izy tsy hoe mamy satria ilay champagne nahita tao aza tsy nisasaka akory. Eny fantatro hoe mafy zao kanefa mahay samionina retsy a.
tsy aza nge olona mirijarija be kanefa maty rehefa tonga ny androny. Fa manindry izy Nadia? Manindry e? Tena tsy mety mahazo aina mihitsy nge izy zany. Nadia hoa! Aloha tsona mihitsy Rondro ka. Rondro a! Rondro! Avy aingana Londry aty. Laly ny zavanitranga tamiko somary kandray aliny ka mbola mangovotra ihany hatramin'izao. Fa inona marina ry ny zavatra nanenjika anay somary iny ka namonina mifaty azy. Dia misy mahatototo koa ato amin'ity trano ity. Ka nefa toa tsy mino ka. Hatramin'izay ve dia tsy nisy an'izany dia izao vao izy vetivety io. Tsy sany tantarany zavany marina tamin'ny madama koa aloha e. Soa mantsy lazaindry zareo fa ho lasa daly eto. Fenjerana hatrany an-davarangana ho ihany nahavoa azy. Sady izay koa ny rahanay sy randrim-piandro tanàna nanatrika teo. Tsy nisy diana fikasihan-tanàna raha teo koa moa teny amin'ny vatany marika. Zaho efa tafavoaka tety ivelany no nitranga ny loza ka tsy misy antony tokony ny ahiahina. Ny efitrano madama koa efa nalamiko mba tsisy ahalalana hoe tao izay ny saika anandry. Nijanona ny asa tato ihany aloha na dia matahotra azy mba tsy hamailomailo ao madamako. Sady aiza koa moa ny hita asa tsara karaha manao ny ato vetivety eo e. Azo atao hoe milamina tsara ny fiainako ato satria mitovy amin'ny sakafo eny andovia madama ihany eo amin'ny loza koa dia tsy maintsy miditra amin'ny efitrano madama foana isanandro. Mila fikarakarana be mantsy izy satria nanjary tsy dia salamatra amin'izay mitondra ny voako izay. Rondro! Andriamanitro! Taiza koa masina. Saika fototra hatramin'ilay vera tetỳ an-tanako masina. Aiza madama ihany e. Ndry, fa tadiavindry ho iza koa nefa e. Tsy azoko mihitsy hoe inona ary ity mahataitaitra lavandry ity. Saika hijery fotsiny ary efa vonona ny sakafo. Milaza ho noana mantsy madama Nadia ao. Efa ho vity ka. Tonga dia midira fa tsy midy io varavaran'io e. Io indray ilay sary-bakoly fa manara-maso. Aleo tsy mijery amin'ny fotony ka ny saiko mihitsy koa angamba ny efa voka. Rondro tsy ao mihitsy ngendry izany e. Ay, miala tsiny ndray madama. Io ilay sakafonao dia efa nataoko mendimendy arak'ilay nitiavanao azy. Le trondro. Misaotra ký Rondro fa inona tokoa mahazo andry ity e. Fikaro tena nisy fiovana be mihitsy ndry hatramin'izay nisy iny lozy iny izay. Lasa mailomailo lava, taitay bombo na tsy haiko tsony e. Ka tantara ho ary raha misy olana fa azako bonina rery ihany e. Mino mihitsy efa misy zavatra fenindry aminay a. Ay ary ny ndry dia ho tantaraina madama tokoa ve e. Amin'ny fomba hoana nefa ninony a. Sa aleo raha ngatantaraina any tsy angatsika ve ny sakafo madama e. Tantarao rehefa miainandry aho a. Ka zao ary le izy ry madama. Fa vonina ve nefa aloha madama hiaino sy ino izay lazaiko e. Zavatra sarotra inona mantsy ny saiko tantaraiko. Inona daholo ary ny dikan'izany. Tonga dia lazao rehefa inona ary ty be sasy teny ity. Zao azy nisy zavatra mainty be izay tato ry madama. Tsy haiko izy io raha fa na ratsy na matotoa na inona. Fa io zavatra io namono andramisay marika fa tsy fenjerana tsotra akory.
aleo aloha tsy teny mahakasika an'ilay saripakolo fa sola say matama fefaivisio. Mille avance. Aimez-vous l'avance hatramin'ny 10 minutes ariary eo no tsindriony dièse 111 étoile 1 dièse. Banque Tiara miasa ny amin'ny vola avance. Béani Madagascar. Il est 19h15. Na ny fiarahana sy marika koasaka. Zavatra mainty be fa zavatra mainty be ohatry ny ahoana. Dia endrika ve nahita an'ilay izy? Endry ry madama, miseho amin'ny endrika na raha matomy sarom-boany mainty sy manao robe lava mirebareba be ilay izy. Zay ary le efa nahiko. Tena tsy afeniko anao ry madama fa tena nanjary matahotra. Indrindra fa rehefa tsy misy olona koatra ato an-trano ato. Tsy ho tamana ato tsony raha izao no mitory madama, tena marina e. Fa inona nefa ny antony tsy nitantara-ndrian'izany taminay hatramin'izay e? Raha tsy nisikotra zany dia tsy tapa-kevitra tantaran'izany mihitsy indrimo. Ka izy ary mba ino an'izany eo ry madama? Tsy lazain'ny olona fa lasa dala eo a. Zao ary tantarao amin'ny tsipiriny mihitsy izay zavatra hitandry tamin'io alina io. Tantarain'ny rondro tamiko ry mama. Ay ve resaka izany ny tena zavan'seho tato hoe tsy diso mihitsy ny eritreritra ry mama. Tsy misy idirany hoe mafanatratra na mahery vitan'izany tia mahazo aty. Izany no tsy nampandaitra n'ireny odiny men'ilay mpitaizy ireny. Izao vao tena resy lahatra fa io fanahy ratsy namonina faty any mariko io ihany no namonan'ireo vadiko teo alohany. Asa raha tsaron'ny mama fa nisy fotoana ny tantaran'izy ireo trangan-javatra misy itovizany amin'ilay notantarain'ny rondro. Le hoe aloka mainty be mandindona. Io mihitsy. Mahagaga tokoa aloha e. Dia tamin'ny fomba ahoana nefa nahatonga izany fanahy ratsy izany tato amintsika? Dia tsy fantatro ry mama. Itsika ngeka efa nifindra trano farafahakeliny iny telo e. Satria isaky maty vatindry dia nifindra trantsika mba hialana amin'ny zavatra toy izany. Dia nifindra taty Antananarivo mihitsy aza nefa randy. Ka na ity tany misy ny tranontsika amin'izao ty aza nge efa nanaovana fanadihadiana lalina mihitsy izay mbola nitomboka ny fanorenana e. Ary vao marina fa tsy misy fasana nafatin'olona izany teto. Nangalana mpanandro ihany koa tamin'ny fotoana ny edinany fototra. Tsy ilay tany na ny trano no olana ry mama fa isika mihitsy mety misy fanahy ratsy mitoetra ao amin'ny fianakaviantsika rehefa nataoko ny fandiniana. Zany ve? Aiza ve ka maty vady foana tsy mahavanona zazalahy. Mihina fa misy ifandraisany amin'ny otranga rehetra io. Na izaho mitondra voka tsy mety salama izao koa aza. Ka raha izany tokoa ary marina. Dia inona no tokony atao sindrika? Sa iverina any amin'ny lerangam-pitaizy iny ihany? Voapirofo mantsy izao fa tsy misy idirany mahafanatratra mihitsy ilay izy. Mena ary mama fa efa fantany hatry ny ela hoe fanahy ratsy io fa izy fotsiny tsy te hiditra lalina satria mety matanjaka lavitra noho izy ilay devolo. Saretsy. Na koa hoe tsy te hiady an-trano ry zareo. Nefa ngeretsy ka voly izany efa lanitsika tany amin'izany. Ka hikaroka mpitaiza maino izy zany tsika ozindrisa ahoana? Tsy antsony ny vahaolana ry mama. Fa inona indray ary? Fotoana tokony hitodiana tanteraka amin'Andriamanitra izao. Izay ny vahaolana hitako mety indrindra. Ka iza nefa no afaka hanampy antsika amin'izany io ozindrika? Tsika olona tsy dia maharaka loatra n'izany fivavahana izany. Aza manahy ianao fa misy olona afaka hanampy antsika any. Olona iza retsy? Mon père Nicolas e. Ay le hoe mpiara-mianatra niona tamindry indray andro ry. Izy indrindra. Manana karazana fanomezam-pahasoavana na don voajanahary izay matsy izy iny. Hitako tsara tamin'izay mbola niara-nianatra teny amin'ny anjerimanontolo. Fa karazana don ohatry ny ahoana tokoa moa izany e? Milaza izy indraindray fa ampisehoana karazana fahitana momba ny ho avy. Masomasom-bavy izay koa matsy izy iny e. Gaga daholo aza moa ny ankizy tamin'izany rehefa
nyseho ilay zavatra nolazainy nanany anin'ny ankizy mihitsy asa izy tamin'izany hoe mopera be satria tsy maintsy mahare tenin'Andriamanitra ianao rehefa miresaka aminy. Ay ve ataka tahan'ny ankizy izy noho izany fahasamihafana izay ary tsy dia nananamana firy zarery ihany mba mpiresaka amin'ny matetika. Ay ve retsy dia roviana zany ry nikasany antso azy ka. Rehefa avy eo ihany ka efa nomeny akoho matsy ny lara-taribia hafanana fandray aminy. Iangany mba hanana fotoana malalaka nampianatsika izy. Dia izay le izy ry mampera Nicolas. Fa nifany tamin'ilay farany teo zao no matin'ny vonono io zavatra io mivadiko. Lalana izany. Izay no antony lazako taminao tamin'ilay finday hoe miankina manaina ilay izy. Saiko raha ato amiko no misy fanaharatsy na ao amin'ny fianakavianay mihitsy. Ny olona sasany indray milaza fa mafanatratra hono aho. Misy indray no miteny hoe taranaka voahozana sy ny sisa. Tsy haiko intsony mihitsy, tena very hevitra. Dia izay ny antony nanantonako anao. Dia mbola mamerina ny fialantsiny ihany ary madame Nadia no tsy nahafahako niara-niory taminareo tamin'ny fotoana ireny. Tsy teto toerana mantsy aho tamin'ireny. Tsy misy tiany indray mampera. Fa hiverina amin'ilay votoatin'ny resaka teo amin'izay angambontsika. Mafana tratra na voahozona ho ianao teo? Tsy izany mantsy mampera fa tsy voalohany amiko no nisy mativaty tao amin'ny fianakavianay. Fa efa matetika mihitsy. Na ny raiko aza nge maty tanora koa dia toy izany koa ny raibeko. Raha izany ange no izy ny tantaran'ny fianakavianareo mihitsy no mila zohiny. Mety misy tantara tsy fantatsika tany aloha tany ka misy fiantraikany ratsy hatraty amin'ny taranaka teoriana. Tantara toy ny ahoana nefa? Izay mihitsy mila fantarina. Tsy dia maninona zany ianao nakaty amiko io? Misy fotoana azoko ihany ny haiko. Androany zao mba tsy tena ninona dia izaho zao tonga aty aminao zao. Efa tsara izany ka. Isaorana mandrakariva ny tompo mbola nanome tombonandro ary ngatao hatrany izy mba hanafaka mifandriky ny satana sy ny rofonaretana maro samihafa. Marina izany maopera. Ka roveny izany sika no hanomboka ny asa. Na rapitso dia ny rapitso izany aza tsy maninona ka. Efa nivonona raha teo koa mantsy. Efa nivonona? Ie, avy nanao fiomanam-panahy 7 andro sy 7 alina ary fivadikanina nge zao hitanao zao mbola tsy niantso akory azy ianao dia efa nampahafantarina fa isy olona ilan'ny fanapiako. Mahavariana indray izany. Ka ampahafantarina anao daholo ve izany mampera ny zavadrehetra? Tsy hoe ny zavadrehetra akory ka, fa izay tokony ho fantatro ahafahako manampy an'ilay olona ihany no ampahafantaro ahy. Misaotra anao. Apaka ho toerana kely nge rondro azafady ireo eta maopera reto a. Eny tompoko. Manao maopera? Salama tsara fa misaotra. Andreto ary azafady efa tonga nareo. Izy maopera no Ramatora Hely reniko dia izy indray ry mama no maopera Nicolas. Dia faly mahafantatra anao maopera tonga soa aty aminay. Misaotra za koa torako izany Ramatora Hely. Eny toko. Mbaro soa zava-pisotro sy mofomamy kely eo nge rondro maopera. Eny madama. Aleo ary aloha akaody ambavafo kely dia afaka miroso avy hatrany amin'ny azy tsika rehefa avy eo dia inona no afaka nampiananao maopera? Eno mila mitety ny hevitra tsirairay ato amin'ity trano ity izay aloha ny dingana voalohany. Ka raha izany aleo alaiko ny fanalahidy rehetra rehefa avy eo dia izany hitaridalana anao. Misy hevitra mbola mihidy mihitsy mantsiny amin'ireo mino fa afaka manaraka koa na dia asorondro mety mihitsy izay ka.
Tetina avokoa izany ny hevitra tany ambany rehana. Ny ety ambony iray izao manao tonim-bavaka mopera isaky miditra amin'ny hevitra iray. Tsy miala eny tanany ihany koa ny empika manitra sy ilay azo miendrika tanam-bokovoko. Misy fanaratsy ny hevitra rehetra fa ny ato amin'ity hevitra iray ity no tena mavesatra. Ato izany ny hevitranonareo mivady? Eny mopera. Iny fa mandinika an'ilay saribakoly mopera dia niraisiny ilay izy avy eo. Mety mahasikaritra zavatra fahafa amin'ny kongaby sy Andre Kaka. Fa inona izany mopera? Tao mivotrovotra ny trano. Azavata ohatra izy. Marina raha tsy vaky hatramin'ny varavara-pitaratra rehetra mihitsy. Hitako. Milatsaka daholo koa izany kadra rehetra misy ny sary eny amin'ny rindrinako. Itsirahay ihany izao no tsy milatsaka. Sary nenibera zanak'olona io. Kiako io. Toa lasa ratsy tarehy ingy ilay saribakoly e. Tsy ireo fa nisehatra mihitsy aza ny tarehany. Fa ahoana izao mopera? Masony mopera azy tito raikitra eo amin'ilay saribakoly foana. Aleo aloha averina amin'ny toerany ity. Vana fotsitry mopera ilay saribakoly dia niferina tamin'ny laoniny endrika ilay saribakoly. Zanako ilay ohatrovotra teo. Zao noho izy resy telo mianaka. Eny mopera. Mila mitady trano hipetrahana aloha nareo. Tsy maintsy diovina mantsy ty trano ity e. Diovina? Tsy hoe diovina toy ny mandamy trano akory izany fa le hoe purifié amin'ny teny vahiny. Eo amin'ny 3 ka trano 7 andro eo no angatahako aminareo. Eny ary mopera. Tsy maninona na dia any amin'ny hotely aza aloha izay no mivahiny mandritra n'izany fotoana izany. Rehefa avy eo ihany izay dia andamina entana e. Fa alohan'izany rehetra izany aloha dia mba azonareo tantaraina kely avy hoe ahoana no mahakasika an'ity saribakoly ity. Dia inona ary izao izany vaovao lazain'ny moperana izany e? Zava-miafina mahakasika an'ireny trangany zavatra rehetra ireny hono. Dia voarokany ihany ve izany ilay fanaharatsy nandritra an'izay 5 andro izay? Dia samy dodiny ery izay retony andre. Misy fofona manitra manetoeto be raha ny trano. Mety ilay emika manitra iny angamba izany ka feno ambina lapsy falany koa. Fa dia tena mikorontana aloha e. Manoatra no ireny nisy olona ny ady ireny tato. Mangalady toerana ary nareo e. Misaotra mopera. Zao Eny tompoko. Natsoiko nareo satria androany ny fotoana hampafantarana nareo ny zava-miafina rehetra sy ny antony nampisy an'ireo trangan-javatra rehetra ireny. Nienanao izay mopera. Saingy azagagy nareo raha mikorotana ny trano vatananareo satria nisy ady tato. Tsy ady ara-batana akory fa adiny samy fanahy. Tsarovy anefa fa tsy misy aizina maharesy azavana izany mihitsy. Ka eto ary ny resako mopera fa efa dodina mihitsy izay are izay ho ambaranao tonga dia lazaiko aminareo eto am-boalohany aloha fa ity saribakoly ampifoko ity no fototry ny olana rehetra. Ahoana tsara ve mopera? Tsy miteniteny foana akory raha miteny an'izany fa efa naseho azy zany ary nikaroako profo ihany koa. Ka zao sokafo ty rakitsara ity. Ilay alboma misy ny saran'ny mama tamin'ny mbola kely ity raha tsy diso Izy mihitsy ity ka. Ay moka mbola voatahiry tato tokoa izy ity. Hoe jerena. Jerenareo telo mianaka reto sary reto e. Tsy ity zao le renibean'ny madame Raely. Nenibera zanabolola io. Nanao akanjo fisaonana izy teto. Raha tsy diso dia maty voangana le raibenay tamin'io. Le vadiny fahatelo izany. Andre Kaka. Fa ahoana? Fa tsy io ve ilay raha matoy sy eo taminay indray aliry. Toy izao mihitsy ny fitafiny.
robe mirebareba miaraka amin'ny voaly mainty ranoray. Izay mihitsy. Ary tsy io ihany ny sary ahitana azy manao an'io fitafy io fa maromaro izy ao a. Nanaovany foana io isaky misaona ny vadiny izy ko. Dia efa intelo maty vady zany le renibe anao. Izay mihitsy. Toka kely aloha. Milay be ianao. Inona tsy ambaratelo? Vao maraina dia tsy misaraka amin'ny Citadon, ny dentifrice, misy fluorse vitamine mahasalama ny nify. Citadon. Sady manitery ny favanao. Citadon. Ny brosy nify malefaka nefa mateza, tena mety amin'ny nifinao mihitsy. Citadon. Hitako ny mahapotika ny fitsikinao. Ay brosy nify sy dentifrice Citadon no ampiasainao. Citadon. Citadon. Electa. Oh yeah yeah. Reftovandetra mandeha ampiova avy fatsapatinao ny ao atokantranonao tsy da rehetra ilainao hitanao jiaby tianao. Electa, électroménager électronique. 30 ans d'expérience. Dufat, sage, mafy, mateza. Ary ianao koa nga pakafy? Pakafy inona ki? Sorti Nature. Tena pakafy fa tsy hoe fiondana ve? Sorti Nature vaovao ho an'ny mpankafy Nature. Efa eny am-pivarotra mahazatra anao. Sorti dia milamy. Zay mitondra ny ferrany eto mivalambalim-polo tevokavalo. Fanakanana ny mety ho fianaka ny coronavirus sy fiarovana anao dia tsara mahafantatra ireo fihetsika tokony atao. Sasa matetika amin'ny rano-savony ny tanana na mampiasa gel désinfectant. Tapenao misandra ny vava sy ny orona raha sendra mikohaka na mievina. Azo ao ny elanelana iray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Fa teo ny misikotra orona, ny migosika maso na mikasika vava amin'ny tanana. Fa teo ihany koa ny mandrewaka amin'ny tany. Raha mafana hoditra, mikohaka, sepotra dia ampandrenezo ny mpitsabo na ny tompo-pahasalamana akaiky anao indrindra. Antsoina miampona na 910 raha mila fanampana-zavana. Isika rehetra hiary entana eo Madagasikara ho lavitry ny coronavirus. 88.8 Cool FM, la radioactive. Fa inona daholo ny dikan'izany mo pera? Tsy maintsy azava aminao ihany fa jereo indray aloha reto sary reto e. Raha ny fandiniako an'reto sary reto dia ny elanelana fotoana fohy ny nakana azy. Ao tokoa hoe. Sarika tambola kely reto. Efa maty taona vitsivitsy raha zanabololona tamin'ity fotoana ity. Dinio tsara ireo sary roa ireo. Ary ny zavatra mipirina eo amin'ny komody ny tena tiako anairana ny sainareo. To samy hafa nge ny fihetsika ilay sary bakoly izany e. Jereo nareo eo amin'ny ray somary miorirana ny lohany. Eo amin'ity anankiray ity indray ohatran'ny mijery manatrika. Ary hafa ny fomba fitsikiny fa tsy toy ny mahazatra. Eny tokoa. Mahagaga. Dia toy izany daholo ny amin'reto sary sisa misy an'ilay sary bakoly reto. Ary akoatran'izay nefa dia misy zavatra hafa ihany koa. Zavatra hafa ina koa mopera. Ny maniry ny volon'io sary bakoly io. Fohifohy izy tamin'ny voalohany fa amin'izao izy nanjary lava be. Fa inona daholo rery dikan'izany e? Eno aleo tonga dia vataniko amin'izay ny resaka ry izy mianakavy mpamosavy ilay renibe anareo ary mpamosavy tena maherody. Ahoana tsara hoe maopera fa mpamosavy ahoana e? Izay ny marina ary madame Nadia sy madame Rahely losy dia. Ary malahelo koa milaza aminareo fa mpamosavy malemy ilay renibe nareo satria tao an-trano ihany no naripany. Mpamosavy malemy hoe? Izy dia izy ihany namono an'ireo vadiny maty intelo mifanesy ireo. Roa ny karazana vehivavy antsoina hoe veuve noire roa ny fiantso azy raha miteny vahiny. Ay ve fa inona ho ny antony mopera? Rehefa fantany fa mampirafy ireo vadin'ireo dia tsy ny salasala izy namono azy. Tsy aleo ny maty toy izay hoe nahitsakitsaka azy ny vadiny. Ka inona ny fandraisan'izany amin'izao mahazo azo mopera? Eny tokoa.
misy dia misy tokoa ka nanao fifanarana na pakta tamin'ny devoly io reny be anareo io hoe raha misy mampirafy ny lehilahy ho vadiny iray amin'ny taranany dia ho vaozina ny ho faty. Ary io fanahy ratsy maka endrika azy io no manatanteraka an'izany, ary amin'ny alalan'io saribakoly io no ahavitany an'izany rehetrarehetra izany satria misy ody ratsy mahery vaika io ary mivololohan'ilay renibe anareo androan'ilay saribakoly io. Inona tsara hoe mopera? Izy ihany zany namoana an'ireo vadin'ireo, tena mpamosavy malemy tokoa. Azonao tsara tokoa ry Madame Nadia. Lalina izany mopera. Misy tambiny anefa ny zavatra rehetra. Le pakta ve mopera? Ie, tsy vanina zay zazalahy kely teraka ato amin'ity fianakaviana ity. Maty rehefa teraka andro vitsivitsy. Zany hoe ny fanahy no ilain'ilay devoly. Andriamanitro, dia izany ve no tsy mety mahasalama io? Satria lahy kely ny zaza ho akibonao ao, ary tsy iray fa roa. Ie, ka mba na zaza atao kiboko fa tsy mbola fantatro hoe roa lahy. Fa zao no tsy mbola mazava amiko. Mampirafy daholo ve zany ireo vadiko efatra ireo tamin'ny fahavelony? Eny, na dia marika koa aza ve? To tsy mampino azy zany mopera. Tsy mbola nahita marika niaraka na ny fanadala tamin'ny vehivavy hafa ivelan'ny tokantrano mihitsy eo hatramin'izay niarahanay. Mino an'izany tokoa ve ianao? Fa irondro? Misy zavatra tsy mbola fantatrareo elo madama. Fotoana angamba izao ilazako ny tena marina. Sainy marina madama. Andrekako. Ay ve nisy an'izany koa e? Mpifankatia efatry ny ela zany nareo somarika? Mifona madama. Tsy nampoziko hoe nareo no nahavita an'izany. Eny e, natezitra aminareo aza movy hoe ampiova ninninona tsony zany. Ka inona moa zany mopera ny vahaolana amin'izany zavatra izany a? Voalohany indrindra aloha dia mila mitodika amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina nareo. Mopera. Izy irery ihany no afaka miahantsika zanak'olombelona satria eo anilantsika mandrakariva izy. Manarak'izay dia tokony averina any amin'ny tompony ity saribakoly ity. Alevina any amin'ny fasany nenibera zanak'olona zany? Zay indrindra. Ny fanalahidy tsy maninona na tazominareo aza satria io no mahasokatra an'ilay vata kely misy firavaka. Dia tsy maninona zany na tazonay aza le vata? Tokony tsy misy atahorana tsony raha ny amin'ireo ka. Ary mama, tao malaina ny hitahiry an'ireo ka. Aleo averina any amin'ny fananany, azo daholo mantsy ireo. Tsy maninona rehefa izay ny tandrifa mety. Dia iza zany no tokony hanatitra an'ireo anitra? Metimety kokoa raha tsika rehetr'ireo mihitsy miaraka. Raha nareo rery mantsy sao sanatria hisy loza azo anareo indray. Tsy eto Antananarivo nefa ilay toerana misy mifasana dia ahoana? Tsy maintsy tonga tsika izany raha mbola eto Madagasikara ihany e. Dia mbola misaotra anao foana mopera amin'ny fanampianao anay sy ny fandavan-tenanao. Zao hoe tsy maintsy faranana izay natomboka rehetra. Arabaina Madame Nadia sy Madame Rahely fa nitoloran'ilay mpaharity sy farany. Saotra betsaka mopera. Tsy misy isorana ka. Teraka soamatsara tsy nisy fahasarotany ihany izy roa lahy. Navotana sy narovana. Ay zany no anaran'izy mirahalahy. Ie. Tsara kosako. Sady tonga be nge izany zazy zany e. Izay no nataoko anarana satria navotan'izy tompony tamin'ny gejana matotra anay zahay mopera. Ary mbola narovany tamin'ny alalan'ny sandrony mahery ihany koa izay mianakavy kely. Marina tokoa zany e. Ary mbola ho avotany sy ho arovany mandrakariva koa ianareo. Fangamo tsy hoe tonga dia fantatry mopera ny anaran'izy mirahalahy raha vao hita mopera fotsiny.
Vazivazy ny ahy iny fa tena misaotra betsaka mopera. Raha tsy nisy ianao angamba dia tsy nisy nahafantatra sy nahavà mihitsy ny olanay. Mbola ny natao anatin'ny aizina sy nofo ratsy izay ohatr'izay raha ohatra ka tsy misy tokony isaoranao re. Tsy misy tokony isaoranareo rehetra e. Le iray eo ambony no isaory. Fitaovana teo ampelantanany ihany mantsy ahy e. Na ireny zavatra no amasinina nasaina nampiasainareo reny aza dia noho ilay mpahary daholo no afaka manao an'izany. Mahireza mivavaka foana dia manana finoana e. Zava-poana ihany mantsy reny rehetrareny raha tsy ampiarahana amin'ny finoana. Marina izany mopera. Manomboka izao dia hivavaka tsy tapaka izay ary tena ampinoana mihitsy. Ay nareo aza ny tena isaorana raha izany satria tena zava-dehibe reny ataonareo ho an'ireo zazakamboty biasiko reny. Ary mba manahoana tokoa izay rondro mopera. Eno any izy ihany e. Anampy amin'ny fikarakarana an'ireo zaza ireo hono izy rehefa mahavita fiomanana ho religiozy. Mahafinaritra kosa izany ko. Miala tsiny rehefa andray kely an'ity antso ity vetivety Allô? Ny rapa-tompoko? Ay, vera kotom-piambina simetiera ihany e. Ahoana tsara? Nisy namako hoe fasandrasana bololona. Kolo FM nanolotra ho anao. Mafana tantara nosoratany Toko Gérard Rabemanantsoa na Itokina. Novelomin'ny tapaporoana Christophe Rabearmanana, niaraka tamin'ny Iriny Louise Ravelsoa ary ny Volatiana Rajoelsoa. Nandrainy feo Hafatra Andrenarivo. Nandrindra ny lafiny teknika Dida Montero. Tompona andraikitra sy mpana tontosa tapaporoana.